Tonga sao daholo zanagasikara noro préliminaire resantsika androany a. Maro be ilay izy fa mila isika io no voalohany ahazon'ny vehivavy ilay fientanana. Manao bakiraro aloha, manaova bakiraro zany mba ho tsaratsara kokoa, mba ho ela izy zay vao hiala ilay tsy fifantohana. Avy nadio ianareo nandro dia apetaka ny bakiraro, vita izay dia alefaso ny kotrana malefaka. Nandoro tany aloha tany, inona ny kotrana malefaka raha mieritreritra hindeha hinono, ahetsika ny tenda, ahetsika tsara, ampakarina, ampidinina, atao kotrana ny lela. Ao ve ampiana kotrana io lela io, ahodinkodina, ahetsiketika tsara dia ampiana ilay kotrana ho an'ny lela ihany koa izay. Eo ihany koa ilay hoe miaina. Ianao ange hisepitsepitra be ange ianao, tsy maintsy ho sepitra ianao, mila mianatra miaina zany ianao. Ianao rehefa hanorika ilay olona ampivo an'izay ilay somary miaina malefaka izay ange, tonga ianao dia mahazo aina tsara. Mila mianatra miaina zany ianao. Rehefa eto amin'ilay anatin'ny préliminaire izay, rehefa hanoroka ny olona tianao, rehefa hikitika ny olona tianao, ohatran'ny ahoana tokoa ilay fiainanao fa tsy ohatran'ireny mihinam-bary ilay miraparapa, ohatran'ireny tsy hay hoe nanino ireny, fa miezaka ianao maka aina, ankafy tsara ilay hihinana ilay izy. Mila mianatra an'izay miaina izay ianao, ho an'ny lehilahy sy vehivavy dia resaka ity. Vitanao izay ilay fiainanao, ilay mianatra miaina, mivoaka aina izay. Vita izay dia eto amin'ilay fampiasana vatana rehetrarehetra ilayntsika ilay mampiasa vatana io ianareo anankiroa hiozatrozatra eo, ny fe mila misokatsokatra, ny ratsan-tana mila misokatsokatra, valahana koa mila mihetsiketsika tsara. Raha tsy tao anatin'izay ilay nampiasa vatana izay ianao, alaintsika ohatra ramose, ataontsika hoe sécurité na mijoro lava ny asany. Eto izy nefa dia epopy madama tsy maintsy hiondrika, rariny raha ohatra ka tratran'ny crampe. Tratran'ny crampe ianao satria ny vatanao nahitsy be tany ampiasana, hiondrika tampoka eto, ohatra mangovotra, tsifotra kely fotsiny dia tonga ilay izy, voadray. Tsisy nahazo aina tao na elana i madama dia mampalahelo. Ka ilayntsika ilay mampiasa ny vatantsika 10 minitra kely. Ny vehivavy ela be vao tonga, non, ela be vao miakatra ny fientanana dia mila atao tsaratsara ilay préliminaire. Manaikitra, mikaikitra, mitsetsitra, mikapoka, manongo. Za koa sy teny ilay manongo moa zany fampiresahana ireo satria misy moa zany vehivavy sasany tsy dia tia ilay izy manongo, ilay mibatabata, manetsiketika tsara sy ny inona moa zany filazana eto, ohatr'izao manongo, mipetapetaka, manaikitra, mitsetitsetsy. Atao anatin'ny préliminaire zany dia vitanareo anankiroa fa azo aina tsara ianareo anankiroa rehefa manao izay fihetsika izay. Masto.